Toy izao indray ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alatsinainy 20 aprily amin'ny 9 maraina hatramin'ny talata 12 aprily taona 2022 amin'ny 9 maraina. Foana ny fampitandremana momba ny alin-drano na izany na tsy izany aza dia entanina foana isika rehetra indrindra ao anatin'izao alatsinain'ny Paska izao mba hitandrina rehefa mivoaka eny an-dranomasina eny. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana ihany koa dia misy ilay rivo-doza kanto any atsimon'ny Madagasikara lavitra be any. Tsy akaty amintsika izy io fa izotra hianatsimo somary atsimo atsinanana. Toy izao ary ny toetry ny andro ho an'ny morontsiraka atsinanana tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy. Anorana tandrifin-drahona mahalana ny tapany atsimo, andraona mitsitokotoko ny akafa. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sola hatramin'ny 20 km isan'ora. Adimy mpanonjana anonjabe ny ranomasina avy ny onja 2 metatra hatramin'ny 2 metatra sasany. Tanjona angotsy hatrany Mahanoro. Anorana tandrifin-drahona ny tapany avaratra, andrahoana vitsy ny akafa. Ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho fola hatramin'ny 20 km isan'ora. Adimy mpanonjana anonjabe ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany. Mahanoro hatrany Taolagnaro. Anorana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka indraindray. Ho avy avaratra ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho fola hatramin'ny 20 km isan'ora. Ahatratra 30 km isan'ora indraindray. Ho avy atsimo kosa izany manomboka ny tolakandro ka manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena. Andrahoana mitsitokotoko na hibalika amin'ny masoandro. Ho avy andrefana ny rivotra amin'ny fiandohan'ny fe-potoana ka ho fola hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy atsimo miandalana kosa manomboka ny tolakandro ka manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 20 km isan'ora hatrany. Aherin'ny ranomasina amin'ny ankapobeny avy ny onja anodidina eo amin'ny 2 metatra sasany. Misy alin-drano avy atsimo. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboma. Andrahoana mitsitokotoko. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho fola hatramin'ny 20 km isan'ora. Ahatratra 30 km isan'ora indraindray. Anonjabe na aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany. Misy alin-drano avy atsimo. Tanjona Ankaboma hatrany amin'ny tanjona Vilanandro. Andrahoana vitsy na hibalika amin'ny masoandro. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Anonjabe na aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava. Andrahoana mitsitokotoko. Miovaova ny fitsokan'ny rivotra ka ho fola hatramin'ny 20 km isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja atsasametatra hatramin'ny 2.2 metatra. Ny amarana anazy eo Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Andrahoana vitsy. Miovaova ny fitsokan'ny rivotra ka ho fola hatramin'ny 20 km isan'ora. Hotonina adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja 8.2 hatramin'ny 8.5 metatra. Ahatratra 2 metatra indraindray.